voaka napaka ombotsika ny fiadanan'i Kristy. Sotranao zay raha eo no ty andro Alarobia 20 Septambra 2024 ty, satria tsy mitsahatra amin'ny mamahana anay ianao dia nianim-panahy zay hanina sahaza ao anay koa zay sakafo tokony velomanay indrindra amin'ity andro an'ity. Dia manomeza anay tompo ny teninao fa ny teninao dia teny fiainana ho an'olona rehetra sy ho an'olona manontolo. Dia ampangino ny fe rehetra tsy avy aminao voaka ny fenao reriany no fe mifantatray i Jesoa Kristy lohan'ny fiangonanao. Amen. Ny anjara mofonainao antsika amin'ity andro Alarobia 20 Septambra 2024 dia Asan'ny Apostoly 9 andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Asan'ny Apostoly 9 andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ilay tandapa namala amin'ny Filipo ka nanao hoe masina ianao. Iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany ny tena mivasa ho kafa. Ary Filipo nilovavy dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitonga ny Jesoa tany. Ary nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano. Ary hoy ilay tandapa, indro rano ka inona moa misakana tsy atao batisa? Dia nasainy izany na ny kalesa. Ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano dia nataony batisa izy. Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nentiny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony fa nandeha tamin'ny alena izy sady nifaly. Fa Filipo hita tany Azoto dia nitombo filazantsara tamin'ny tanàna rehetra izay naleny marapatonga ny tany Kasaria. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Filipo napahita an'ilay tandapa Etiopiana an Jesoa, lay Jesoa zay nanaiky vombo tamin'ny hazo fijaliana nefa nitsangako velona. Nanontany mihitsy izy hoe iza moa nambaran'izany? Dia namaly Filipo hoe nanomboka teo amin'izany soratra masina nazavainy izany izy dia nitory an Jesoa. Rehefa nanaiky an Jesoa izy dia nangataka tamin'ilay tandapa hoe misy rano izy ka maninona raha mba atao batisa? Dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesoa izy dia nentiny falahy Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony. Nentiny falahy Filipo dia tsy hitany tandapa intsony. Zava-dehibe dia Jesoa tonga fantatry ilay tandapa fa tsy Filipo. Ary Filipo koa mbola nitovy filazantsara tamin'ny tanàna rehetra tany Kasaria. Zany ravana no tokony toetsaina sy tempo hananam-pitovy filazantsara. Tsy atao miankina aminy olona fa ataony mahita an Jesoa, fa Jesoa mantsy no zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra. Ary rehefa fanena amin'ny Jesoa ianao dia tanteraka anao ny tenin'ny Paoly Apôstoly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Ary nao marinina tamin'ny batisa fa olom-bavonjy tokoa izy rehefa nanaiky an Jesoa ho tompo sy mpamonjy. Ny batisa zany dia famantarana na fanehoana fa efa olom-bavonjy tokoa satria efa nanaiky an Jesoa ho tompo sy mpamonjy rehefa nitoriana filazantsara. Dia ho zany koa ane ianao tena nanaiky an Jesoa ka ho baban'i Jesoa, ary efa baban'i Jesoa anao dia ho vainy olom-baovao tonga olom-bavonjy ary anehoana fa olom-bavonjy ianao dia manaiky atao batisa sady mahazo ny fanahy masina. Dia amin'izany tokoa ane ny fiainako sy ny fiainanao mara-piavin'i Kristy eny amin'ny lanitra sy fomba hitorintsika ny filazantsara Jesoa Kristy. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'izany teny mam'izany zay no amikisanao alaindray tamin'ity andro an'ity. Ampahezo zay aneo sy anambaran'i Kristy sy tonga ny Kristy hatraizatraiza fa tsy misy afa-tsy Kristy rery ihany no azona famonjena aty ambany masoandro. Dia ho zany tokoa ane no fantatry ny olona sy torian'ny olona amin'ny olona rehetra ka anakeny olona fa tsy misy mpamonjy afa-tsy anao Jesoa Kristy izay nampianatra anay ary hivavaka hoe ranay zay ny an-danitra masina ane ny naranao no tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menaniny alina sahazo anay mamelany alikay tahaka namelany izay meloka taminay aza mitonona anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy fa no mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Ho tanterahany tompo amintsika ane izao tsodrano tononona amin'ny anaray zanak'ahafana masina izao raiso amin'ny finoana sy fanantenana izany.
fa Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny fotoanareo, mbo hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanamasina matoky sy ny antso anareo sady izy anona nevo zany amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina amen.